ho an'io pirenena rehetra mpanaraka tsy tapaka izao fandarana izao indray. Anio dia ny fanorana maro-pakasitrahana izay nataony CENI ho an'ireo ratsa-mangaika ny isa 720 izay navitsika indrindra tamin'ny fanavozana isa taona disfividianana farany teo no zarainy CENI aminao indray atanatiny fandarana ho pirenena hao ity. Arao vetrany ara-fandarana. Nanolotra valisoa an'ireo faritany, district, commune ary fokontany izay nahitana vokatra tsara indrindra tamin'ny tapisoratana anarana tao anaty lisym-pifidianana nandritra ny fanavaozana isa taonany lisym-pifidianana 4 sy 7 ny vaomera-pirenena mahaleo-tena misana fifidianana ny alakamisy 20 Mey 7 sy 7 lasa teo. Raha ohatra ka 3 sy 7 sy valontapitrisa ny isan'ny mpifidy tamin'ny 5 Aprily 4 ankehitriny kosa tamin'ny 5 Aprily 7 sy 7 lasa teo dia tafiakatra 2,000 sy 3 sy 4 sy 7 tapitrisa zany hoe miakatra 7,3 isanjato ny tany solopana. Ezaka makadiro no nahatongavana tamin'izany vokatra izany ary izay indrindra nahatonga ny CENI hieritreritra ny anome fankasitrahana amin'ireo mpiara-miombonantoka ny sogadina tamin'izany asa izany. Toy izao manaraka izao kosa ny tafatafan'ireo mpisitraka ny maro-pakasitrahana izay miaraka taminay isan'izany ny solompena avy atao amin'ny fokontany, commune ary ny district. Arao avetrany ary. Le misoratsy agnarana le ny tafiditsy. Ny tafiditsy eo zany ny hetagnako zany ny vahoaka le reselazy. Le ny roso zany amin'ny vokatsy ataotika agnananty. Zay zany nahazo vokatsy satria miara-moniny amin'ny vahoaka le reselazy ny vahoaka. Voalohany aloha famorinan'ireo acteur araka-tenenina zay aloha zany tsy maintsy atao zany acteur de membrement CENI satria voatendrina Jean Lectron sy fokontany tena midina mihisy zany. Faharoa miara-miasa amin'ireo acteur anisan'izay aloha reo teneko hoe Varmarsa, ny VMLF, Justice EP ary miditra misy ary amin'ireny fivoriana ataony synodapartany Luterana na ny FSKM miditra bisibitika misy ary miresaka hoe inona ny tokony atao fa tsy andraikitry assemblée ty soenareo manao an'izay fa isika aby dia nizaraina misy ny fils de recensement alefa any amin'ny tanora reny dia zay napiditra ny tanora aloha. Raha oharina tamin'ny taona lasa zany dia niakatra 4 mahery isanjato zany ny tahan'ny fisoratana anarana ao amin'ny listre ny mpifidy zany ao anatin'ny district ny Ambovombe Androiny. Tahaka an'izay koa ny ao Tsimbe, tahaka an'izay koa ny ao Beloha. Ny paikady moa zany dia momba ny fanentanana rehefa misy fivoriam-pokon'olona na misy fivoriana zay arahana isan'ny région dia manentana zany ireo vahoaka mba hiditra anatin'ny listre électoral. Izany tena mahazatra. Manaraka an'izay koa dia ny fanentanana an'ireo chef pokotany isaky ny misy fandraisam-bola ataon'ny chef pokotany zany. Dia manaraka an'izay koa ihany moa dia ny réunion mensuelle zay arahany amin'ny délégué ao ny ametrahana ny paikady zay hatratrarana an'izany fitomboan'ny isan'ny mpifidy ao anatin'ny listre électoral zany. Ny vehivavy sy ny tanora izay sokajian'olona betsaka indrindra eto Madagasikara no tena niopana ny fanentanana nataon'ny CENI sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ity fanavaozana isa taonany lisym-pifidianana farany ity. Marihina fa 20 sy 200 sy 2,000 sy 2 sy 2 sy 7 tapitrisa ireo olom-pirenena voasoratra anarana tamin'ity fanavaozana isa taonany lisym-pifidianana farany ity izay manome tapiakarana hatramin'ny 4,330 isanjato raha oharina tamin'ny tapisoratana tamin'ny taondasa 7,50 sy 500 sy 4,000 sy 1 sy 4 sy 2 tapitrisa ny tanora voasoratra ary 7,50 sy 300 sy 5,000 sy 1 sy 2 ary 4 tapitrisa kosa ny vehivavy. Mbola mipetraka ho fanambin'ny CENI hatrany moa ny atratrarana 10 tapitrisa ny isan'ny mpifidy amin'ny taona 20 sy 2,000. Zay koa mamarana fandarantsika amin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana anao amin'ny lakamisy ho avy izao indray. Veloma tompo.